za zany mbe ntsony tena namaiky ana foana hatramin'izay de hoe mba iadivana le médiocrité na le adondronana zany adondrenana zany na avendranana zany a iny mila iadivana fa mila teizana zany ny olo-pirenena tsy rehefa mitany mihitsy ary ny olona mihaino radio de ahafantatra zavatra foana ho voataiza ara-tsaina foana zany ny olona mihaino radio atsika ny olona mijery ny télé atsika fa tsy hoe kolombody mialatsiny tsy hoe zavatra mirehefa mitany zany no atao fa zavatra mba misitona miakatra zay tadidimbinsao tamizahako nanapa-kevitra tany amin'ny volana aogositra tany hoe hanova ny onjam-peon'ny Free FM zany no onjam-peon'ny kolotsaina de ny zavatra nanenjehana tam'izany de io fa tsy hanao politika tsony fa voadaka satria resy tamin'ny fifidianana de tsy te hierika politika tsony de io arivadika io fa nohatra zao de mody hoe tsy manao politika tsony de voaporofitsika zao hoe za mbola manao politika foana ka za tompony onjam-peo zany mbola manao politika foana ary za hanao politika foana fa tsy araka an'izay ohatrany hoe resabe slaingana paritaka fa tena choix stratégique mihitsy lay hoe avadika onjam-peon'ny kolotsaina no ny antony tsotra nandalo to amin'ny ministera misana ny kolotsaina ny tenako satria io ny ministera ny adidiko nandritra ny 5 taona latsaka 2 volana fotsiny tsy nanaovako an'izay ministera ny kolotsaina zay de rehefa nitantana ny ministera ny kolotsaina io de nahita hoe tena be dia be ny sehatra asotrandrano amin'ny kolotsaina ary tsy misy tena mamevana n'izany kolotsaina izany kanefa ny zavatra tsikaritro tsy ampy fitezana ara-kolotsaina isika zay no mahatonga atsika mana problème d'identité io hoe iza marina moa tsika tsy manana maizy atsika mangalataka be fatany any ivelany tanora ny olon-dehibe tsy mahalala ny tena kolotsaina ny kolotsaina de voafehy amin'ny mozika amitsika tsy mahalala hoe ny kolotsaina koa ne de ny fanaovana lamody ny kolotsaina koa ne de ny tenitenenina ny fomba mampanao ny zavakanto isan-karazany ny teny io koa de kolotsaina ny omby de kolotsaina be dia be zany ny identité culturelle ny diversité culturelle de za zany nahita hoe andaotran-drano sehatra io tena raha tsorina zany de ohatrany hoe suite logique any nandalovako tao anatin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina nahitako hoe tena faralan-javatra zany ny lafan'ny kolotsaina ary tena mila fitrandrahana betsaka mila fitezana le malagasy zay ny tena marina fa io fitezana io tsy hoe le civisme be fotsiny hoe andao ampianarina mampepitara be ampianarina tsy manompo ampianarina tsy mandrory eny an-dalambe ny olona fa ny fitezana ihany koa de ny fahalalanao hoe inona ny tantaranao inona ny tantaran'ny firenenao satria ny olona tsy mahalala ny tantarany tsy tian'ny fireneny zany any hoe raha te amerina fitiava-tanindrazana zany de ny kolotsaina no mena vahana zay logika zay nahatonga hoe ndao ataotsika radio culturelle ary tena iveriko fa ny antsoroka an'izay andraikitra ma radio culturelle izay ny onjam-peon'ny Free FM manana anjara toerana izay tsy nitazomin'izanisa fa anjara toerana banga teo de tsika zany nakazy nanahoana ny karazana feedback eninao amina mpiara-miasa na amina sirasira ny velany any rehefa nivadika le onjam-peo hoe lasa ohatran'izao ny lokony alohan'le hoe nanahoana ny feedback aloha de nanahoana mihitsy le transition le hitanao hoe avy nanao tena hoe tsika tena politika foana nafantarana atsika de nivadika taty amin'ny kolotsaina de hoe nanahoana le transition mafimafy kely tsy afena mihitsy mafimafy satria ho an'ny olona zany de ohatrany hoe fa raiky tapisaka le hoe radio politika ny radio an'ny Free FM kanefa kosa ohatrany hoe nifanindrana an-dalana tamin'izay zany de ohatrany hoe nafaliny maro le izy hoe zany kosa mbola tsisy nanao hoe ohatrany hoe idée novatrice zany hoe zany mba zava-baovao zany kosa mbola mba tsy ampy eto amin'ny firenetsika de mba misy manao amin'izao fotoana izao satria be da be nefa manao politika ireo hainao manjery zany de fa tsika koa na izany raha tsy nanary an'le identité atsika anisany hoe ny fandarana politika tahaka ny anao ny fitenenana zay nitazomina izay tazominao amin'izao fotoana izao mbintsogana efson iny zany nitsika nitazomina lay anisany hoe identité an'ity Free FM ty le anao ny fitenenana ary nafantarana azy nandritra ny fotoana lava de nitazomina fa ny 570 ny fandaram-potoanatsika zany zao de efa kolotsaina de za mahita hoe miatafita tsikelikely ny afatra io moa rehefa resaka kolotsaina tsy maintsy travail de longue haleine foana amataonany ihany vao manomboka tena tsapanao hoe tafiditra ny anatin'ny fahazarany be sy ny maro kanefa kosa ny mahafaly ahy de mandray feedback tsika ohatrany hoe ny fandarana samihafa ataotsika resaka boky resaka patrimoine na resaka arembakoka de reny mba resaka tantara tsika
tsika manao fandarana momba ny tantara mihitsy de reny a mba tafiditra zany reny zany mba tafapaka any amin'ny any amin'ny piaino atsika de veriko hoe misy fivoarana zany zay. Mialony resako satria nitenenao teo hoe efa nanana efa nisy fivoarana hatramin'ny télé gazety te antany aho hoe inona no karazana asana hoe azo atao hoe secret nga hoe nahafahana nitazona an'le Free FM atao anatina 4-20 taona mihitsy satria tsika atao nresaka hoe nisetra be ohatran'izao sy ny sisa zao aloha nahafahana nitazona azy voalohany zany a de hoe fikirizana tena nikiry satria lazaiko tsy ampiambambana tsy mamenatra zany a tsy nampiditra vola mihitsy ny onjam-peo fa tena fahatsiarovana zany hoe misy adidy mila atao amin'ny tanirazana raha misy metrehatra zany hoe fandrarana tena pure business tsy média ty de diso be tsy business mihitsy raha ohatra misafidy ohatrany anao thématique ohatratsika zany hoe politika de mivadika kolotsaina fa hafa ndray ny radio généraliste na ny télé généraliste zay daholo ny akabeazany eto amintsika mba tsy ilazako hoe 100 isanjato de radio na télé généraliste daholo de reny mampiditra vola satria tena hoe commercial purement commercial fa tsika hatramin'izay ny safidy mihitsy hoe tsy hanao radio tena purement commercial tsy hanao télé tena purement commercial fa mba misy hoe valeur zany na sotoavana tiantsika ny voizina tao anatiny de ny tsiambaratelo aloha zany tsy manatena fidiram-bola so de manatena be hoe misy fidiram-bola be tena hoe mampanakarena milliardaire atao anatiny hainao manjery na ny gazety tsy zay loatra indrindra rehefa misafidy ohatrany hoe tematsika ohatrany atsika zany hoe spécialisé ohatra zany fa tsy chaîne spécialisée na station radio spécialisée fa tsy généraliste fa kosa ao le hoe fitiavana an'le zangamba n'izay mihitsy ny tena azoko amalena hoe inona ny tena tsy ambaratelo de ny fitiavana an'le satria tsika zay ny mahafaly ana akabeazan'ny mpiara-miasa amiko hatramin'izay tamin'ny hainao manjery ny gazety na reo miditra amin'ny télé ihany koa de hitako hoe passion zany le karaha vao passion mihitsy ny zavatra anankiray de tianao zany ninina zavatra mitranga ao de mifikitra amin'iny ianao de zay ny ohatrany hoe hitako tompony indrindra ho anahy satria raha za tompony zany tsy passionné am'le izy vao hitako manadala lohako io satria io problema be foana io radio sy télé io misy olana teknika ohatran'izao hoe misy olana ohatran'izao sy ny sisa raha vao tsy passion anao zany de miabandonne vetivety ianao fa zay ny tsy ambaratelo hoe passion le izy fitiavana le izy de tena mifahatsiarovanao koa hoe mitana anjara toerana amin'ny fitezana za zany mbe ntsony tena namaika anahy foana hatramin'izay de hoe mba hiadivana le médiocrité na le adondronana zany adondrenana zany na avendranana zany iny mila hiajivana fa mila teizana zany ny olo-pirenena de io foana nanisan'ny matimatesatsika tafita ve sa tsy tafita zay ampanetretena za miteny hoe mahafantatra ny olona fa Free FM zany tsy vendrambendrany tsy mirefarefa amin'ny tany zany fa mba nisy niveau ny tazominy zany foana hatramin'izay asa mety hoe goutte d'eau dans l'océan ve mety hoe tete andrano kely ao anatina ranomasina ve de tsy hita le izy possible zany fa kosa travail de longue haleine hoy zavatra maharitra io fa tsy zavatra anatin'ny fotoana fohy ary na mahafaly anahy rehefa hoe miresaka hainao manjery de hoe fantatro ny valeur n'izany onjam-peo natsangako zany fantatro ny valeur n'izany télé tiatsika hatsangana izany de afapoa satria fantatro fa tsy rehefarehefa amin'ny tany mihitsy ary ny olona mihaino radio de hiafantatra zavatra foana ho voataiza ara-tsaina foana zany ny olona mihaino radio atsika ny olona mijery ny télé atsika fa tsy hoe kolombody mialatsiny tsy hoe zavatra mirefarefa amin'ny tany zany no atao fa zavatra mba misitona miakatra zay mbola tsy lefy any ve le fitiavana hainao manjery ny teneninao teo satria ianao mbola manetana fandarana ihany koa tena tsy lefy ary ohatrany tsy ho lefy mihitsy ka zay le hoe passion ao anatinao ao zany io de ninina ataonao de ao foana io zay mifahitako azy tsy lefy ary tiako foana mahafinaritra mihitsy zao hoe hatramin'ny ny télé de manao conception na émission de nafinaritra anahy ihany koa de namadika ny Free FM radio politique ou radio kolotsaina de nanaovantsika ny conception en émission samy hafa tara zany tena hitako hoe passion za zany na mbola mandrakantitra za na mandrakizay azanao an'io de tsy makaleo ahy mihitsy resaka fahita lavitra ianao teo efa mipetraka iny ny onjam-peo nisy ny fahita lavitra vao tsy ela ihany koa mbola nitazona ihany koa ny resaka hoe kolotsaina le izy fa napina business le izy afaka azavainao ve alohany azavako le napina business aloha le izy de tiako tenenina kely fotsiny hoe isan-taona
raha mahatsikaritra mbintsoro rehefa mandray anjara fitenenana atao anatin'ny anniversaire antsika de zao foana ny fitakian'ny olona hoe aiza ny télé alefaso ny télé de ohatrany hoe misy satisfaction morale be zany am'izao sambany zany zao tao anatin'ny 4 taona zany hoe nanomboka tany amin'ny 2016 tany moa tsika ny tena nieritreritranao télé zany hoe 2016 on quand même 9 ans après tsika 7 taona taty-aoriana vao tena hoe tafapetraka somatsara le fahita lavitra de ohatrany hoe misy fahafapoara moraly be za androany ty hoe afaka mba mireare am'izay nisy raha le télé satria lasa ohatrany hoe fampanantenana foana isan'ny taona de miteny foana hoe ataoko ho avy efa miady tsika efa zao tsika fa io moa ady saika tsy vita mihitsy satria saika tsy navelan'ny fanjakana mihitsy fa tsika indray nitazona ny ara-dalàna foana de ohatrany hoe anatina ina moa zany fanazavako anazy zany ohatrany hoe anatina fahafapo be zany zany zao hoe ndry mba efa afaka miresaka zao de io mifrisitsika zao ary mandeha mivantana amin'ny Free TV ary rehefa ampifaliana sady nilazako amintsika tsy hoela sisa fa herinandro kely sisa nisaitsika vitsivitsy de andeha amin'ny Canal Plus ny fahita lavitra Free TV zany hoe mba mivoatra foana tsika de hoe fa maninona ny tsy nitazomina ho chaîne culturelle fotsiny le isany nampina business satria ny cible atsika zany tanora kokoa anatin'ny Free TV de le tanora tsy azo tezaina ho salarié tsotra fotsiny tsony ny tanora am'izao fotoana zao mbe nitsotsotra ny tamin'ny androtsika mikarama de vita fa ny am'izao mila tezaina ho tikarokaroka ny tanora de mila tezaina azo karazana esprit entrepreneurial zany karazana ohatrany hoe mba miditra amin'ny fandrarana zany de zay natonga atsika hoe ndao anao fiaramiasa na ataontsika hoe partenariat zany amina maison de production mpamokatra manerana ny Ramasimbendiana izay mamokatra fandaharana ara-pandrarana zany hoe business émission pro business dia natambatritsika zany am'le kolotsaina de vao maika everina hoe mahakasika an'le cible atsika bebe kokoa hoe sady kolotsaina zany itezana ny tanora no tezaina andrara ihany koa ny tanora andray andraikitra ihany koa zany hoe chaîne spécialisée zany tsika chaîne thématique feno zany tsika raha mahatsikaritra isika de tsy misy fandarana vokarina avy any ivelany mihitsy mandeha am'le fahita lavitra io asa ianao anazava satria safidy ihany koa io safidy mihitsy io satria ny fandarana mandeha any ivelany de matetika angalarina tsy afeniko zay zany hoe pikena zany enregistrena am'le chaîne mandeha any ivelany reny zany de alefa amin'ny télé tsika malagasy rehefa aveo de nefa raha ny tokony hoe zany ny film ny émission reny misy droit de diffusion ka tsika mbola tsy afaka miroso am'le mividy an'le droit de diffusion de zay tsy afaka miroso am'ireny ny hainao manjery ny misy am'izao fotoana zao de mangalatra ohatrany film zao de pikena ohatran'izany de tsika tsy manao an'izay de rehefa pikena le izy de tsy mandeha le amin'ny ny sasany tsy mandeha le amin'ny canal satria raha vao amin'ny canal iny de hita hoe misy droit d'auteur nangalarina ta za zany tsy tianao an'izay fa aleoko production locale daholo zany ohatrany hoe la télé zany pensée autrement mba hoe mba fomba fanaovana télé hafa zany fa tsy le classique mahazatra io moa ny fandaram-potoana ezahana ny fandaram-potoana amin'ny ientsika amin'ny radio io de ho hitatsika amin'ny télé ihany koa zay ihany koa ny zavatra tsapako hoe ny olona mihaino radio de mihaino radio ny olona mihaino télé de mijery ny olona mijery télé de mijery télé rara zany ny olona hoe sady mijery télé no mihaino radio fahazarana zany fa ny olona zatra mihaino radio de radio foana na mandeha télé eo de tsy taitra amin'ny télé zany de ny olona mijery télé ndray tsy taitra loatra mihaino radio zany de nahita hevitra zany tsika hoe maninona montsy combinena le izy hoe na mpihaino radio ianao na mpijery télé de afaka mahita émission mitovy zany de zay ny tanjotsika atao anatin'le izy hoe mba mahazo tombony daholo zany na mpihaino radio na mpijery télé manahoana indray ny resaka hoe fandehanany onjam-peo any amin'ny faritra satria misy manontany nga tsy mandeha aty aminay ny Free FM sy ohatran'izany aiza ny mikasika an'izay am'izao tsika zany mba nitondra évolution ihany koa anisan'ny fivoarana goavana be zay nentsika zao ohatra de ny andehana ny radio am'ireo chef lieu de province zany reny vohipartany afa-tsy tuliara moa zany satria tsy manana taratasy tsika ny atuliara fa kosa mba niezahana ho vova zay olana izay hoe raha mandeha anao mitranokala ny www.freenews.mg
de afaka mihaino ny radio zany zao na any andafy raha fa tsy voatery eto Madagasikara fotsiny ihany de afaka mihaino fivoarana ny antsika daholo zany taty aorina na mandeha am'le plateforme online radio box ianao de afaka mihaino ny Free FM ihany koa zany hoe mba mivoatra zany tsika karaha la base zany ohatrany hoe 104.2 de eno eto Antananarivo rery ihany de zao zany izy eno any Tomasina eno any Antsiranana eno any Fianarantsoa eno any Mahajanga ary any Faratsio de any Antsirabe ihany koa anakenina zany akoatrany eto Antananarivo ny tanan-dehibe ainoana azy fa naizanaiza ndray ianao de afaka mihaino amin'ny www.freenews.mg dia ao enao maheno ohatran'izao mivantana raha tsika menada zao anahoana indray ny 4 taona manaraka anahoana ny 4 taona manaraka ny rariko aloha de hoe mba ho ela velona mandrakariva ny Free FM ny mpiara-miasa izay mamelona azy isorako manokana eto ianareo satria ianareo no mampiodina azy isan'andro fa za moa na azo andraikitra vaovao de lasa raikitra tany ndray na de hoe fa mba nieritreritra tato aza de zay le hoe ny tena sakelena moa ny fanjakana ihany koa lolo avina de tsy afaka de tena hoe niala fa na izany aza manatena zany hoe mbola misy avy mamiratra foana ho an'ity onjam-peo-tsika ity sy ho an'ny fahitalavitsika indrindra moa zany hoe me manitatra foana araka nambarako teo ny anisan'ny vaovao goavana andrasantsika zany zao everina fa tsy ho ela intsony de ny fidirantsika ao anatin'ny bouquet canal plus zany de nefa koa tsika zay koa ao anatin'ny bouquet any Star Times isika chaîne 113 amin'ny fahitalavitra efa mandeha zany amin'izao fotoana zao de mba mivoatra ohatran'izay zany tsika de ny tiako atao zany inona ny fomba fijeriko noavy mbintso za zany ohatrany hoe manana fatikisana be amin'ny noavin'le onjam-peo sy ny fahitalavitsika satria maninona za mahita hoe tsara ny fandarana vokaritsika zany ary tena mitaiza ary tsy ho ela de tafiditra tsikelikely any anatin'ny fahazarany be sy ny maro any anatin'ny andavanandrom-piaina amin'ny be sy ny maro de ny azoko ambarangama de hoe mivoatra foana ary za mino hoe raha ohatra ka manana mpiara-miasa passionné ohatranao ohatran'ny rady ohatran'ny toko zay efa niaraka teo nandritra ny taona maro dia mino sy manantena fa tsy maty zany ty radio ty tsy maty zany ny fahitalavitra ary misy foana ny gazety ary ivoatra anaraka ny toetrandro mandrakariva eo ihany tsika mino fa makotrokotroka ny 5 taona amin'ny enkanety ataontsika tena mba makotrokotroka mihitsy fa de apetraka amin'ny fitantanandray eo ambony na ny radio na ny télé indrindra ny gazety sy lay zanaka keliny Free Events izay mikarakara manao fikarakarana hetsika zany mifampiankina amin'ireo radio sy télé ary gazety ireo